dia mbola mikavaliana hatrany no iaramanantsika ny tokantrano izay manaraka sy tapaka ny fandarana l'émission spéciale eto amin'ny TV plus Madagasikara amin'izao alina izao ary satria moa ity fandarana androany ity no fandarana voalohany émission spéciale amin'ity taona ity dia mbola tsy sasatra izay eto amin'ny TV plus Madagasikara miara-manao tratran'izany taona 12 sy 20 izany tsy ho lava-resaka moa isika fa matoa misy ny fandarana l'émission spéciale dia misy ny vahintsika amin'izao alina izao izay tsy iza moa izany fa ny pasteur Mayola izay filohan'ny fiangonana Apocalypse sady filompamonina ny antoko GFFM miarabanao pasteur. Miaraba njaka dia miaraba tsika voaka malagasy rehetra koa tratriny taona vaovao ity misorakony amin'ny fanasantsika eto amin'ny TV plus ny tenanay zany hoe voalohany manarika nyity fandarana édition spéciale ity amin'ity taona ity zany. Ya ifantoka bebe kokoa amin'ny lafiny politika ny adihevitritsika izao alina izao pasteur izay ihany koa moa ny fandaharam-potoana antsika ny vaovao tamin'ity herinandro ity pasteur nisy ny antoko vaovao araka ny fanatsidiko teo izay najoronao zany dia ny GFFM ina marina moa zany tena dikan'izy io dia inona ny antony nananganany io antoko io? Le GFFM zany ny fanalavana azy dia hoe Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara. Ny antony moa zany hoe nananganana an'ilay antoko dia ny hoe efa manakaiky zany le taona 2013 nisy n'ilay faminaniana tamin'ny taona 2000 hoe ho filoha firenena ny pasteur Mayola amin'ny 2013 dia noho izay antony izay zany dia voatery zany tsy maintsy miomana zany ny tena tsy maintsy miomana koa ny mpiara-miasa rehetra mba tsy hoe tonga ny taona 2013 zany ianao zay vao anangana antoko na hoe tonga ny 2013 ianao vitady hoe aiza ny vilany aiza ny kitay aiza ny vilia inona no andrahoana fa dian'izao zany dia fa miomana amin'izay fahatongavan'izay le faminaniana zay ny antoko zany ny izay natsangana satria ny fiangonana tsy azo avadika antoko politika fa raha vitondra fanjakana zany maka njaka zany dia politika zany tsy maintsy miaraka amin'izay tsy misaraka ny fitondram-panjakana sy ny politika sy ny toe-karena sy ny ara-bola sy ny ara-tsosialy kanefany ny fiangonana tsy azo avadika antoko politika zany. Io indrindra mantsy pasteur no somary manitinitikitika ana aintsio raha diso satria raha le faminaniana tamin'ny taona 2000 ohatrany hoe ho apetraka ianao izao nefa anao irotsaka ho fidiana tsy karazana ohatrany hoe misy fitaka ihany ve zany fa madina an'le mpanaraka anao satria apetraka sy fidiana ohatrany tsy mitovy zany tamin'ny fomba fijeriko azy. Tena mitombana tsara le fanontaniana satria izay tokoa ny ahiahin'ny olona zany amin'izao fotoana zao hoe ahoana indray ary zany to lasa nivadika ho atoko indray fa nga ho fidiana indray fa tsy apetraka. Le faminaniana zany mazava tsara le faminaniana hoe apetraka ianao rehefa tanteraka daholo ireto zavatra nambara ireto tamin'ny taona 2000 zavatra nambara tamin'izay dia ny hoe tsy maintsy miala ny amiral Latsiraka alohan'ny février 2003 isy raha mandrika olona apetraky ny FFKM ny tranga eo ary zavatra tranga amin'ny fiangonana Apocalypse hatramin'ny 2003 ka rehefa mitranga ireo dia manisa folo taona ianao zany dia apetraka ianao fa ianao nitondra nyity fanjakana ty zay le faminaniana zany ka le faminaniana zany le apetraka zany dia apetraka tokoa zany rehefa tonga le fotoana tanterahany zay ho apetraka zany ka rehefa apetraka ianao zany dia tanteraka ny faminaniana fa rehefa mipetraka eo ianao tsy hoe korony hoe apetraka eo ianao dia ianao no président république amin'izay nefa ianao olona napetraka fa matoa zany ianao apetraka dia tsy maintsy mbola misy fifidianana orinan'izay ka le fametrahana zany fatanterahany faminaniana fa fanarana ny satany républicaine ny firenena anankiray dia tsy maintsy milatsaka ho fidiana ianao takany hoe tetezamita zany tsika amin'izao fotoana zao napetraka ny filohan'ny Rajoelina fa tsy maintsy hanao fifidianana izy ilatsaka ho fidiana raha ohatra hitondra filoham-pirenena zany aorinan'izay nametrahana azy zay dia zay no mampatonga an'le hoe nananganana n'le antoko zany fa rehefa tonga zany ny fotoana aorinany ny ametrahana anao ka ilatsaka ho fidiana ianao zany dia efa mba misy antoko efa mipetraka fa tsy hoe tonga eo amin'ny fitondrana ianao zany zay vao anangana antoko zany ohatran'izay efa niainantsika hatramin'izay izay efa niainana zany ohatrany hoe tonga tapoka tao le olona hitondra fanjakana efa tafapetraka amin'ny fitondrana izy vao manangana ny antokony
fa izay zany efa fa niomana zany hatramin'izay ny amin'ny hoe raha tonga tokoa ary ny fotoana zany dia inona no atao tonga amin'ny fitondrana ve tsika voanangana ny toko tonga amin'ny fitondrana ve tsika vo hitady ny olona hiary asa amintsika rehetrarehetra tonga amin'ny fitondrana ve tsika vo hitady kandida apetraka amin'ny ben'ny tanàna sy ny député sy ny rehetrarehetra fa din'izao zany dia fapetraka manomana ny lizy zany satria hoe akaiky le fotoana dia miomana zany ny tena ka zavatra mitombona tsara le hoe faminaniana apetraka dia amin'ny mahasatany républicaine azy tsy misy olona apetraka zany dia hitondra fanjakana mandaha anankiray na mandaha roa fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana zany hoe nikeny vahoaka na metrahany ianao tao dia nifidiana ianao hitondra fanjakana na amin'ny alalan'ny fifidianana suffrage universel na amin'ny alalan'ny référendum anontaniana ny vahoaka hoe ekenareo ve zany nitondrako nyity satria napetraka nareo ny tenako zany le faminaniana hoe misy taona ihany faritra famarina 12 sy 13 ina marina le taona zany le hoe ametrahana anao zay le folo taona zany orinany 2013 nge raha isana ty de 2012 ty tapitra le folo taona dia fa zay ny tsy voafaritra mazava hoe volana inona na volana inona sahala amin'ireny faminaniana efa nambarako tany aloha rehetrarehetra reny hoe tamin'ny mbola andron'ny professeur Zafy Albert ny président république hoe iongany tamin'ny taona 95 hoe iongany professeur Zafy amin'ny 96 iverina ny amiral Ratsiraka tsy misy daty tsisy nino rehefa dia nomena fotsiny dia vao tavapetraka ny amiral Ratsiraka dia nivoaka indray le faminaniana hoe eny taona ny régime ny amiral Ratsiraka février 2003 zany tapitra le 6 ans régime nanao zay fomba azo nataony amiral Ratsiraka idépassena n'ilay février 2003 na dia efa nisy le faminaniana zaza tena nitenen'ny filoha Ratsiraka mihitsy rehefa nantenen'ny mpanao gazety izy tamin'ny taona 2000 araka izany faminaniana baraka zany hoe izy niverina avy any an-dafy zaho izy izy tsy mino an'izany fa mpaminany santoko zany ny régime ko ngeo izy tapitra février 2002 ka honany amin'ny février 2003 ozy izy vao ho tapitra ao natadidan'iny daholo angambatsika kanefa zay moa le faminaniana nanezaka ny amiral Ratsiraka ny latsaka ho fidiana ihany dia nanomboka ny nidina ny herin'ny amiral Ratsiraka février 2002 nakaty vao tafapetraka koa ny filomarika Ravalomanana dia miverina koa le faminaniana hoe 7 taona ny régime ny filomarika Ravalomanana dia nanao zay farafaheriny koa ny filomarika Ravalomanana idépassena n'le 7 taona raha voalany izy tamin'ny taona 2006 dia nanao fifidianana lalam-panorenana vaovao indray mba hanamafisana ny fahefany zany satria hoe ohatrany akaiky le 2013 ndraisan'ny pasteur Moel ka raha ty lalàna-panorenana ataoko ty mbola 2012 zany mbola afaka milatsaka indray idépassena an'izay fa zay moa le faminaniana zany tapitra 2009 tokoa ny régime ny Ravalomanana izay 7 taona zay ary nagaga tamin'iny régime ny Ravalomanana 7 taona zay fa mbola tany amin'ny 2003 dia efa naseho aly izy nianjera tamin'ny resaka isa 7 daholo ny tantaran'ny Ravalomanana tamin'iny 17 janvier nanomboka ny 13 mai 7 février nipoaka ny teny Ambotsiroatra 17 mars nametra-pelana raha ny filomarika Ravalomanana teto amin'ny invité de Zoma teto za tamin'ny taona 2007 taorenana alan'iny lalam-panorenana iny zany dia nantany ny mpanao gazety Untina Realy hoe araraky ny faminaniana manao zany rovina amin'ny filoha Ravalomanana ny hialy eo amin'ny fitondrana indray zavatra nambarako tamin'izay hoe taux de croissance économique ny filoha Ravalomanana nke zao mbola 4,6 dia mbola tsy mialo izy fa aleo tonga 7% io fa eo amin'ny filoha Ravalomanana vao mialo eo dia 7,1 tokoa ny taux de croissance économique tamin'ny 2009 ny alan'ny filomarika Ravalomanana dia le zavatra faminaniana nomen'Andriamanitra azy nyresahako zany hatramin'izao dia saika mipetraka ara-baky teny daholo le izy dia tsika zany zao tonga ny 2010 ty tapitra amin'ity zany le folo taona fa le ametrahana azy zany tsy naseho mivantana hoe volana inona na volana inona 2012 moa mbola manomboka janvier amin'ny décembre dia hoe 2013 ianao nitondra ny fanjakana 2013 zany ndray mbola manomboka janvier hatramin'ny décembre dia hitantsika eo inona ny zavatra mitranga zany fa izay dia manaraka sy manao lecture fotsiny zany ny zavatra ndraisana hatramin'izay tamin'ity herinandro ity zany nampafatana tamin'ny fomba ofisialy ny antoko izay tarianao sy natsoronao zany nefa raha fanazavanao ohatra nefa mipetrapetraka daholo izy ohatra nefa misy rafitra ohatra nefa vao eritreritrao zany nanome aloha ary fiatrana fifidianana tsina ohatra hoe misy ihany ny vola be amin'izany misy olona be da be aiza ny fandehan'izay hoe fiatrehana fifidianana amin'le fiomanana mihitsy
rehefa manangana le antoko politika mantsy zany ny olona dia dikan'izay hoe hiatrika fifidianany fa tsy hita zay antony hoe ananganana antoko nefa tsy hiatrika fifidianany ianao zany dia le antoko politika aloha zany zay nitsangana za filoha mpanorona sy filoha amboninahitra fa ny filoha nasionaly mitarika azy io zany dia efa nipetraka zany Andriamatoa Rakotovao dikan'izay ny antoko politika zany no hitady izay famatsiana ara-bola rehetrarehetra anaovana ny fifidianana rehetrarehetra satria io antoko rehefa tafatsangana ny bureau zay mipetraka dia efa nametraka hoe hiatrika ny fifidianana amin'izay atao rehetrarehetra ka iza ny amatsy vola azy hatramin'izao zany ny mpamatsy vola zay tsisy mpamatsy vola mihitsy hatramin'izay raha toka ny oreny ty fingonana apokalypsy ity tsisy mpamatsy vola na avy any velany na veto anatiny na tamin'ny fitondrany maro karavalomana iny za tena nao fikaroana mafy amin'izany mihitsy ny fitondrany hoe izy mpamatsy vola n'le apokalypsy fa tsy nahita anay moa mazava hoe fanatitra sy fafolo-karena no famatsim-bola dia ity antoko ty koa zany tsy misy mpamatsy vola fa ny mpikambana no nanao cotisation araky ny manontoko azy zany dia zay mpikambanao zay hiditra ao dia afaka miara-miasa amin'izay famatsiana ara-bola izay zany afaka mitondra daholo zay hoentiny ny mpikambana zany satria izy io tsy hoe eto ihany ny atsangana fa atsangana hatrany ampitan-dranomasina any le antoko ka raha misy moa zany ny mpikambana vonona amin'izay rehetrarehetra zay dia zareo no hitondra ny famatsim-bola ao anatiny ao tsy akory hoe tsy matoky hoe ahoanany hoe ahafahana manangona vola anaty fividiana satria efa nijery karazana fividianana maro any tena tamin'ny mahampanao gazety ny tena zany amina miliara io vonona ara-potoana fa io vola io ny amantsy fantoka amin'ilay vola ilay satria ny mpifaninana zany teto amintsika matetika indrindrandrindra ny fividianana filoam-pirenena zany dia zay tena manam-bola ny tena manjaka ianao nefa misy an'ilay hoe efa amin'iny apetraka le vola zany vonona amin'ny fotoana hiatrehana fividianana indrindrindrindra fividianana filoam-pirenena tena marina mihitsy zay manam-bola ny tena manjaka amin'ny resaka fividianana fa ny anatiny zany magideona azy zay zany le sarin'le gideona zany tena maramila 300 no miady amin'ny maramila 120 000 maramila ny gideona io zany any Israely 300 olona 22 000 le maramila zany saky hiady amin'ny maramila 120 000 ty fa nomeny Jehovah toromarika hoe be loatra io 22 000 io fa zay toromarika ameko anao dia io no ety miady asory zay matahotra nasorona natahotra 12 000 ny ala 10 000 sisa tavela be loatra io izy Jehovah sao misotro rano ro olona reo eremireny rano dia zay ataoko io miaraka aminao dia io miaraka aminao sotro rano ro maramila 10 000 reo 300 misotro tamin'ny tanany ireo 300 reo na le fasy miady ny fitaovam-piadiana hoentina miady tamin'izany tsy sabara tsy lefina fa mbola anjomara sy ny tany miaraka amin'ny fanilo nefa dia io no meny Jehovah toromarika nandresan'le 120 000 donc ity fividianana lesana ty zany zay zany tsy metehitra amin'ny vola amity fa metehitra amin'ny herin'Andriamanitra niady atao fantrano sy kolokolo eto Madagasikara ahoana ny fomba andresenan'io fahavalongeza be eto Madagasikara io fantrana sy kolokolo dia tsy ny herin'ny tena na ny herin'ny mpikambanao zany fa ny herin'Andriamanitra no entona amin'io ka raha manontany ianao hoe aiza ny ara-bola dia zay mahafantatra fa ain'Andriamanitra ny manome an'izany ho an'ny tsirairay avy anatanterahana amin'izany ka zay olona mitovy hevitra amin'ny antokony gideona fandresena ny fantrana zany na mpanan-karena izy na olon-tsotra izy na atao hoe miliardera izy na olon-tsotra izy na olona mandrara izy ka miady amin'izay zany dia raisina atanan-droa hitondra an'izay azo noentiny eny am-pelantanana zany fa voanivoakana izy io njaka zany dia zavatra tsy nampoiziko mihitsy fa eran'ny Madagasikara efa tsisy farany tsony ny antso hoe ahoana ny fomba hidirana anatin'le le fikambanana zany zay vonona ny metanana indrindra na eto Tananarivo ary nareo antoko politika zay misy rehetrarehetra eto na ivelan'ny fitondrana na anatin'ny fitondrana ny olona ao anatin'ireny efa miazakazaka daholo ahoana ny fanomezan-tanana fa zay koa partara ohatra hoe hiady amin'ny fantrana sy ny kolikoly nefany ny herin'Andriamanitra no entina miady amin'izany fa tsy ny herin'ny tenanao na ny fahendrenao zany ia zay ny resaka vola angambany nazavainao fa ny lafiny olona indray teo nylaza ianao hoe efa misy olona miantso anao na manera Madagasikara na eto Antananarivo amin'ny antoko samihafa fa tsy maintsy miditra apokalypsy ve zany satria tsy adinoana fa ianao ihany koa ny filohan'ny antoko apokalypsy ny faminaniana tonga taminao aminao amin'ny mampitantana ny fiangonana apokalypsy n'olona ve rotrany
ifidy anao na ataontsika hoe latsaka ao amin'le irotsaka ao amin'le antoko GFFM mila miditra ao anatin'ny fiangonana apokalipsy koa dia atao batisany andran-tapahana ihany koa. Satra betsaka ny fanontaniana njaka fa mety betabe tokoa ny olona manana an'izay eritreritry ny fanontanianao zay hoe dia tsy maintsy miditra apokalipsy sy atao batisany andran-tapahana tokoa refa zany vao afaka iara-iasa amin'le antoko zany. Voalohany indrindra zany ny antinananganana an'ilay antoko zany dia anasarahana n'lay fiangonana sy ilay antoko. Tsy maintsy sarahana tsy afaka miaraka zany ny fiangonana avadika eo antoko politika tsy mety zany ary mbola tsisy olona nanao an'izany hatramin'izay. Fa ny antoko politika zany dia natao ho an'ny olona rehetrarehetra. Ny olona zay hiditra amin'ilay antoko politika gideona fandresena io zany dia mijanona ny fiangonana misy azy ihany izy na amin'ny finoana zay misy azy ihany, na silamo izy zany na boudiste izy na hindoiste izy tsy haiko na trombiste izy tsy haiko zay finoana anan'ilay olona zany na kristianisme izy dia malalaka zany eo. Fa tsy misy olona anankiray terena tsy maintsy hivadika apokalipsy na tsy maintsy atao batisa ny andran-tapahana vao afaka hiara-iasa amin'ilay antoko politika. Tahaka ny antoko politika zay misy rehetrarehetra hatramin'izay, na antoko politika TGV io na TIM io na RMA io, ao tsisy manao hoe ohatra zao ny TGV zao hoe ny fivavahan'ny filohan'ny tetezamita katolika, fa tsy ngao amin'ny TGV misy manao tsy maintsy katolika zay hiara-iasa aminay na hoe ny TIM FJKM ny filora valomanana tsisy hoe tsy maintsy mivadika FJKM daholo zay hiaraka aminay. Dia za koa zany tena izay mihitsy koa ny tanjona amin'ilay izy hoe tsy misy an'izany hoe tsy maintsy avadika apokalipsy na tsy maintsy ho atao batisany andran-tapahana ny olona vao afaka hiditra amin'ilay antoko Gideona. Porofony zany ny filohan'ny Gideonany zay hitarika an'ity antoko ity eran'ny Madagasikara dia tsy mpivavaka apokalipsy. Ary ny membre maromaro misy silamo ny anatin'le bureau dia misy olona antokony olona mpandala ny fomban-drazana ao anatin'le bureau, misy mpandrarà ao anatin'le bureau nefa tsy apokalipsy fa misy mpiambana apokalipsy koa. Ny mpivavaka apokalipsy koa zany tsy terena tsy maintsy hiditra anatin'ny antoko fa zay te hanao politika hiady mifantrana sy ny kolikoly dia miditra any, zay tsy te hiditra amin'izany fa anompon'Andriamanitra mampanомpon'Andriamanitra azy dia mivavaka mampanомpon'Andriamanitra azy. Ia, sy mikasika ilay fidirana anatin'ny antoko fa na izany ary fanontaniana manitidika anay ihany le hoe hatramin'izay ny filoha mpitantana firenena zany avy anatin'ny fiangonana ataontsika anatin'ny fiangonana lehibe anivon'ny FFKM fa tsy mbola nisy hoe avy amin'ny fiangonana zandriny. Ianao sady pastery ianao efa manao fanadidina lafin'ny politika ihany koa, ahoana mety fahitanao fijeriny malagasy amin'izany hoe ataontsika hoe tanteraka ny faminaniana ny hoe olona mpitantana avy amin'ny fiangonana zandry no hitondra ny firenena no mety tsy haiko hoe fijeriny aty amin'ny fiangonana anivon'ny FFKM zany ny FFKM. Ya, ilay izy anie raha misy olona zany hoe hitondra fanjakana, mieritreritra ny hitondra fanjakana, dia voalohany indrindra zany amiko dia tsy hitako zay maharatsy an'izany. Satria hoe amin'ny maha-olom-pirenena ny olona tsiraray dia manana izy targetra na fijery mba entiny hampandrosoana an'ilay firenena. Donc ny olona zay mieritreritra hitondra fanjakana zany raha ny tena izy dia tokony tsy ho raisina fahavalo mihitsy na izy ilay olona na izy. Dia fanontaniana hoe ahoana ary zany hatramin'izay zany sika eto amin'ny fiangonana dehibe foana no nitondra zao zany lasa fiangonana zandry indray rehefa tanteraka ny faminaniana, rehefa tanteraka le faminaniana dia mazava be nge zany fa le firenentsika zany tena nataon'Andriamanitra mihitsy hoe avy aloha ary aloha ohatra hitondra ny fiangonana dehibe vavaka amin'ny fiangonana dehibe dia nijerevina le firenena nandritry ny 50 taona mahery zany zao zao ny firenentsika navelan'Andriamanitra aloha ary hitondra ny manam-pahaizana, ny mpampianatra tamin'ny première république, ny maramila tamin'ny deuxième, ny manam-pahaizana dokotera tamin'ny troisième professeur Zafy Albert, professeur agrégé. Dia nampidirina ny mpandrarà rehetrarehetra, niditra indray ny mpandrarà nanomboka tamin'ny filora valomanana sy zao tetezamita zao. Dia nieritreretina hoe mba ho tafavoaka amin'izay zany le firenena. Nefa hatramin'izao tsika mbola miady, ary ny ady mbola atrehntsika hatramin'izao
dia ity fantrana sy fahalovana am'ty le resaka kolokolo itya izay mbola mampahantra ny firenena malagasy mivoaka malagasy hatrany amin'ny sehatra rehetrarehetra zany efa saika tratrany zany daholy indrindra fa ty resaka kolokolo ity de hoe avy zany andriamanitra hoe alao ary ny olon'andriamanitra indray no apetraka ny olon'andriamanitra indray no apetraka de andriamanitra no ampiseho ny heriny itolomana sy voana am'izao le hoe fantrana sy ady am'ty kolokolo zay mampahory ny firenena sy ny vahoaka ity zany de na apetraka indray zany raha tonga le fotoana zany hoe apetraka ao indray zany ny fiangonana zandriny de ho hita indray zany le izy rehefa avy eo hoe nanahoana tena ny asa ve le andriamanitra ka nanaraka ny tenin'andriamanitra marina ve ilay olona napetraka teo ka vitan'le olona napetraka teo nanaraka ny tenin'andriamanitra namoana an'le firenena raha atao ke sanatry ny vava nandalo teo zany ny fiangonana zandriny zay zany kanefa mbola tsy havita zavatra indray de mety hotaony andriamanitra zao rehefa tsy hanao tsony nareo kristiana mpivavaka reto hoe aloha raha nga olona mpanompo sampy indray no apetraka eo aloha le olona mpandala ny fombandrazana tsy mivavaka indray no atao hitondra firenena fa efa natao olo reto natao ny mitondra fivavahana efa nandalo ny mitondra fivavahana zokony tao anatin'ny fiangonana zokony tsy hita le résultat napetraka mpitondra fiangonana zandriny tsy nisy résultat de velohandray ro entin'ny izy indray mbola tsy nitondra mbola tsy nitondra ndray zany de le hoe olona mandala ny fombandrazana nataotsika hoe olona tsy mivavaka mihitsy fa atao hoe mpanompo sampy indray no napetraka eo indray zany hitondra de hitatsika eto indray manaona le izy zany fa raha tanteraka lefa aminanina zany aloha de tonga am'izay indray zany le izy zany hoe olon'andriamanitra indray zany no apetraka eo na inona na iza le olona na iza zany raha tafapetraka eo anao de mazava ho azy baiboly hoe andriamanitra mametraka ny mpanjaka andriamanitra manasitra ny mpanjaka na iza io olona io na iza le olona io milafiny olona amin'ny antoky ihany no sy mariverenana kely pastera hiatrika ny fifidanana rehetra ve nareo na fifidanana solombavim-bahoaka io na be ny tanàna io na any filoha zany hoe mila olona be mihitsy zany isaky ny faritra manerana Madagasikara efa nisy fe ny fijerena zay ya ka le antoko moa zany zao mbola voataontsika hoe mbola voaherinandro zany ny orenany na le bureau ny antoko aza de mbola eo mpikarakarana azy mbola mpijerevana ny latabatra ny seza ny ordinateur ny andamina ny fiche d'adhésion rehetrarehetra mba ahafahan'ny olona mihitsy zao mbola voaherinandro fotsiny de efa miazakazaka daholo le olona hoe ahoana ny fidirana mpikambana ahoana ny fifanomezan-tanana na karana na sinoho na gasy na silamo na olona rakzaka hoe olona ao anatin'ny hoe tena mandala ny fombandrazana tena miainy amin'ny fombandrazana ray manontolo mihitsy sasany rirena azy mbola ny sasany mbola nameraka fanontaniana hoe ity moa zany raha fivavahana kristianina de hofanan'ny pastera koa ve zany ny fombandrazana malagasy eto Madagasikara de za mamala n'le olo de ina moa ny agasy atsika raha foanana koa ny fombandrazana malagasy hofoanana amin'ny fomba ahoana ary tsy mbola nisy mpitondra nanao an'izany teto io ny mahagasy atsika ny sinoa manana ny fombandrazana ny karana manana ny fombandrazana ny afrikanina sy ny karazany samy manana ny fombandrazana tazoniny zareo tsara ny azy re ny fombandrazana ire mafirenena azy de tsika malagasy koa manana ny fombandrazantsika amin'ny mahafombagasy atsika de tsy misy olona sakanana am'izany zavatra zany hoe ahoana moa tonga ve mitondra fivavahana de magasy ny gasy no foanana de tsy mety zay zavatra zay ka ilatsaka amin'ny fifidianana rehetra ilay antoko zany raha ny filazan'ny filoha zay mpitarika azy zany raha ohatra malalaka ny fidirana avy any ivelany ahoana mikasika ny mpivavaka ao anivon'ny fiangonana apokalipsy misy teritery itsofiko anatin'ny antoko efa ndresaka tao manko izy iny hoe mivavaka apokalipsy raha tehitra anatin'ny antoko izy de miditra tsy tehitra izy de miperaka fotsiny am'izao fa mivavaka apokalipsy zany malalaka tahaka ny olona rehetrarehetra koa malalaka zany hoe ny olona rehetra zany malalaka miditra am'le antoko tsy tsisy terenana ny ray azy satria zange njaka roatra tonga ny fotoana zay metranyandriamanitra ao ka président zah zange président ny malagasy rehetra fa tsy président ny apokalipsy no zany ny olona tsy azoko terena ny apokalipsy tsy azo tereka hiditra am'le antoko ny olona koa tsy azo terena hivadika apokalipsy fa rehefa président ianao de président ny malagasy rehetra na mpandala ny fombandrazana na ny kristianina na ny silamo na ny tsy mpivavaka zany na ny mpanakarena na ny mantra na ny tantsa président ianao zany na ny olondrasy ary de anao ny président tikan'izay tsy misy akanavaka zany le izy fa malalaka ny olona am'le safidiny ataony zany ka na ataontsika ary hoe voaherinandro zao ny joroan'ny ny antoko zany ny GFFM ny antoko rehetra manana ny toerany izy zany na mpanohitra izy na mpanohana aiza misy ianao zay voalohany indrindra zany de efa napetrako tsara mihitsy
ny antoko GFFM gideona fandraisana ny fahantrana dia tsy antoko mpanohitra ny fitondrana, tsy antoko mpanohana ny fitondrana entre parenthèse hoe takany hoe le fanatisme fotsiny, fa ny antoko GFM dia mandray ny andraiky ny hoe inona ny anampiana ny fitondrana zay efa misy eo an-toerana mba atateraka ny tanjona zay hoe hiadina amin'ny fahantrana sy ny kolokolo. Dia hatramin'izay na zaza mamoaka hevitra zany hatramin'izay raha ny henontsika dia tsy mbola namoaka hevitra mihitsy ny taona olona hoe andeha hidina any an-dalambe hanongana fitondram-panjakana zay ny fandimby teto Madagasikara, ary tsy mbola nisy pankarte na vahoaka apokalypsy nidina teny an-dalambe hatramin'izay nisy ny fihetsiketsen'ny vahoaka teto Madagasikara izay donc nanomboka tamin'ny 91 2002 2009 tsy ary mbola nidina teny an-dalambe mihitsy ny fiangonana apokalypsy, na dia maro zany fiangonana efa nidina teny an-dalambe. Ary zany tsy nitiavan'le mpitondra teo alohan'ny pasteur Moel sy le fiangonana apokalypsy satria hoe tsy mba miaraka mitolom-bahoaka midina eny an-dalambe. Donc zay zany tsy hidina eny an-dalambe mihitsy. Tena tsoroko aza fa na dia zao zava misy amin'izao fotoana zao dia mbola nisy antso tonga taminay zany ny amin'ny hoe manasa anareo pasteur Moel mba hiatrika ny tolom-bahoaka amin'le fidinana an-dalambe koa hoe tolon'ny demokrasia, dao mba hiaraka hidintsika antso zany atao aminay zany. Dia za nametraka zaho hatramin'izay tsy mba makasitraka io fidinana an-dalambe io, tsy nakasitraka nanonganana ny professeur Zafy Albert, tsy nakasitraka nanonganana ny amiral Ratsiraka, tsy nakasitraka nanonganana ny Marc Ravalomanana satria za tsy mpidina an-dalambe. Dikan'izay za koa tsy hidina an-dalambe andeha anongana ty fitondrana tetezamita ty, fa ny ditiko dia manome tolo-kevitra, manao kritika constructive hoe rehefa tsy mety dia teneniko hoe tandremo zao no mety hitranga amin'io zao ny zavatra tsy hety amin'io fa jerevijinareo mpitondra tsara. Fa matetika moa zany le olona miandany amin'ny fitondrana zany matetika tsy mahazo le zavatra resahanao zany. Fa za lazaiko anao nanomboka tamin'ireny 2000 fihetsem-bahoaka tamin'ny 2008 2009 reny accusé-n'le mpanohana ny fitondrana Marc Ravalomanana zay hoe zay no ambadiky ny TGV satria le ro pastoral misy an'le orange iny zany dia hoe tena pasteur Moel mihitsy ny ambadika an'io. Dia zay ny teny hoe raha mbola tsy midina eny an-dalambe zay raha tsy manohatra anareo zay aza anaovanareo atso-zay. Fa raha io tolona ataony vahoaka 13 mai io neka hitotonan'ny apokalypsy io dia vita nareo mpitondra. Dia ohatr'izay koa ty amin'izao fotoana zao mitsangana daholo ny fanoherana ny fitondrana tetezamita amin'izao fotoana zao. Dia mieritreritra ny olona ity apokalypsy ity tokoa fa zany hitsangana azafady ity Gideona ty fa hitsangana anohatra ny fitondrana tetezamita. Dia misy aza ny sasany efa izay indray no tafiana ao anatin'ilay izy zany. Dia za moa manao resaka hoe or zareo izay tsy mieritreritra ny andeha hidina an-dalambe takan'izay nataony hatramin'izay ka hatramin'izao nonga-panjakana. Fa raha io fihetsehana ataony reto mpanohitra reto io no hoe io koa ny antokony ataoko hoe tsy mbola le antoko zany fa hoe ny fiangonana apokalypsy miaraka nyty antoko Gideona ty hidina an-dalambe hanampy an'ireo mpanohatra reo. Tsy dia ozy izy le mpanao politika zay hoe io paster ozy izy raha vo hitotonanareo apokalypsy eo fotsiny ty fihetsehana atao ty dia vita ty fitondrana tetezamita ty fa zay manasa anao andao hiaraka aminay. Dia za mipetraka ho izy tsy izay ho any mission'ny apokalypsy fiangonana raha izay, tsy izay koa ny mission'ny Gideona fandraisana ny fantrana, tsy andeha androdana andresen'ny fitondrana tetezamita ialany teo mba hidirana eo. Fa ny anay niady hatrena dia hoe inona no anampiana n'ity fanjakana zay misy eo ty aloha zany mba hiadina amin'ity fantrana sy kolokolo ity ivoana amin'izy ity satria hifanomezan-tanana izy ity, fa tsy hoe andeha anongana n'ity nanongana n'ity zay tsy eo anatin'izany ary tsy hanao an'izany. Dikan'izany zay zany tsy mpanohatra ny fitondrana tetezamita, tsy izay koa ny mission nametran'Andriamanitra anay, fa au contraire ary takan'izay nataonay tamin'izay nanolokevitra nanolokevitra hatrany fa saingy mampalahelo moa zany manolokevitra ianao hatramin'izay fitondrana nisy hatramin'izay fa ny fandraisan'ny olona anao mpanohatra dia tsy raisy ny le hevitra ataonao. Ny hafarany le fitondrana ihany
no mizaka n'la vokany fa ny zavatra resako ihany no mitranga teoriana rehefa avy ia efa natsitrika teo ihany izy mihitsy ny anao anjery tanaty terinandro ty andro vitsivitsy taoriana ny joroany atokonao dia efa misady ny tsikera miseho lany mikasika an'ity antoko GFFM izay isina joronao ity andro vitsivitsy zay hoy ateo ahoana fijerinao an'izay sady zany zao ia le izy nge zany aloha mahagaga fotsiny aloha anankiray dia ty ile antoko vao mitsangana izany tsy nanao déclaration mihitsy izahay hoe mpanoana ny fitondrana na mpanoatra ny fitondrana fa napetraka eto hoe izay centriste dikan'izay centriste zay nge zany raha raisina amin'ny heviny anankiray na zay mety hitongilana ty amin'ny mpanoatra zany na zay mety hitongilana ary amin'ny fitondrana fa mbola mpivoany aloha mbola mpivoany zany zay ka raha ohatra zany hoe anaovan'ny fitondrana atsojay zany le antoko vaovao mitsangana na izy antoko vao mitsangana ao nefa milaza manao fanambarana hoe hitsangana andray anjara amin'ny fifidiana satria zay ny esprit ny resaka toetsaina républicaine zany ka ny mpitondra fanjakana zay misy avy atrany de hitsangana hoe andeha nohatra zany ilay antoko vao mitsangana de automatika nge zany ilay antoko mitsangana lasa ny mpitondra ny mpanoatra azy de tsy afaka hiaraka mpitondra tsony le antoko ray zay ny fandehany fa lasa mibascule any amin'ny mpanoatra izy zany de raha raisina zany izy hoe le fitondram-panjakana izao misy atsika am'izao fotoana zao efa mitsangana daholo ny aty synery hanohitra le fitondram-panjakana de anangana ny apokalypsy io fahavalony ndray koa ve zany le fitondram-panjakana fa satria avana fanjakana ngale mitsikira ohatra nge zany tiako resany hoe ohatra ny fitondram-panjakana andeha anohatra n'le antoko vao mitsangana zany satria isy candidat latsakotra ny filoham-pirenena any de raha raisiko hoe raha zay zany ny toetsaina hoentin'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao de le antoko politika vao atsangan'lay gideona fandrasena ny fantrana zany ny fanjakana zany efa metraka hoe fahavalontsika io de eo na ny fomba anaovana azy andaotsika ohatra hoe andeha metraka olona de hiataky an'io le antoko de ireo olona rehetrarehetra reo tady dio tsarany fa efa nisy kanitranga tonga de resako l izy hoe tamin'ny radio viva nisy mpanao gazety mianadato zany ny resaka zay olona rehetrarehetra nanotoana ilay fitondrana tetezamita zany na mikritika ilay fitondrana tetezamita dia zareo no miary ny fitondrana tetezamita ary de miteny amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy andeha anapotena n'le olona zany na le antoko zany ka de lasa na de zava tsy tokony horesahana aza tafiditra ny vie privé n'le olona sy ny fananan'le olona zany hoe nampotena n'le olona de ina ny zavatra nitranga tady dio tsara njaka fa raha misy olona anankiray aratsinao amin'ny radio na amin'ny télé nefa ny anao amin'ny fitondrana de io olona anankiray aratsinao io misy olona ndamosiny eo fa raha tsy manana fianakaviany izy misy olona makasitraka azy io de fa miena aniny olona iny zany ny olona mety anoana n'le fitondrana mipetraka eo raha nytoko politika indray no enjehanao sy aratsinao foana de mazava ho azy ny olona ao anatin'le antoko iny efa contre n'le fitondrana de efa am'izao fotoana zao zany efa mitsangana daholo ny grève ety ny fanoerana ty sy ny karaza sy ny sisa ireo olona reo sy ny olona zay efa mitabataba sy mimenimenina am'le tsy mbola avitany ty tetezamita ty fa mifantrana sy ny fahoriana fa memitombo de ireo olona rehetrarehetra zay enjehan'le ataoko hoe mpanoana ny fitondrana zany ireo zany lasa mitombo le fahavalon'le fitondrana ka raha sanatry indray hoe iampy indray le izy ka hoe le apokalypsy indray no apetraky n'le mpanoana ny fitondrana hoe ho fahavalon'le fitondrana de iza tsony ary zany ny anoana nyty le fitondrana tetezamita ty am'izay fotoana zay tsy ny antokony ihany sisa sisan'zay zany lasa contre azy daholo de ahoana no ahafahan'ty fitondrana ty androso anatanteraka n'izay tarigetratratrarina hoe fifidianana ivoana am'izao fantrana sy problème zao raha ohatra ka mpanohitra daholo ny rehetrarehetra fa zay ho apetrako zay tsy ao anatin'zay anatiny hoe andeha anohatra ny fitondrana zay na hoe atsangana ty antoko politika ty anohatra ny fitondrana ka aza tosika zany izay andeha anohitra ny fitondrana fa raha izay zao no ngamba atao hoe mbola hoe anampy ny mpanohitra indray nandalambe de tsy fantatritsony hoe aiza ny afarany ty fa nefa ny olona mety hiteny hoe maika anatanteraka ny faminaniny nga migareny de io izy fa lasa voanatsony mpanoatra de nidiny any andalambe sy ny naminy itolan'ireo vahoaka maro be ondamosina ireo fa zay tsy anao any zany satria tsy zay ny plan nampanaovana anay hoe andeha anongana nyty fitondrana ty
Satria moa zany efa hoe filombonahitra antoko anankiray GFFM resaka politika izay nisy nanamarika ny andro omaly ny fampiarabanina tratran'ny taona zany izay nitariny filohan'ny HT niaraka tamin'ny ireo androm-panjakana eto amin'ny firenena omaly mba nananevitra koa gnamenao mikasika ny hoe fanatanterahana ny soridalina eto amin'ny firenena. Ya ny kabarin'ny filohan'ny tetezamity moa zany omaly dia tokony angamba ny andraisako azy angamba mety hoe lafiny anankiroa hoe ny toetsaina anankiray mametraka ny filoha tetezamity hoe za fa filoha pirenena dia anao programa anasoavako ny vahoaka ina ny programa ataoko ity no ataoko amin'izao fitondrana tetezamita zao anao éolienne vity fiaramanidina dia mampiakatra ny karaman'ny mpiasam-panjakana dia mijery vahaolana ny amin'ny jirama fa zany hoe le vahaolana angamba amin'izao fotoana izao aloha mbola atsonitra aloha zany le jirama io angamba le hoe tsindrona aloha zany marary le tsindrona fa rehefa avy eo izy mety hasalaman'le olona dia nanao ny programany izy fa izay zany amiko toeran'ny filoha-pirenena zany zay kabary nataon'ny filohan'ny rajoelina izay dia eto zany mba mametraka kely fotsiny indray tokony jerevana ihany le feuille de route zay nisoniavina zany satria le mpanohatra zany le mpanohatra dia miandrikendry toana foana amin'le kabarin'ny filohan'ny tetezamita ka raha vao mahita rirana izy azo idirana dia efa avy izy dia eto zao ny atahorako indray zay ho avy indray zany mpanohatra amin'izao fotoana zao hoe ahoana jereo tsara nge fiteny an'izany indray zany mpanohatra hoe ny feuille de route zay nisoniavina ngety hoe affaire courante no ataon'ny tetezamita ka ahoana no anao an'izany zavatra zany indray ny filohan'ny tetezamita satria zavatra ohatry zany zao dia efa ahafahan'ny mpanohatra critiquer sy manozongozona ny fitondrana foana zany hoe affaire courante nefa ny ahoana no ahafahan'ny filoha tetezamita anao an'izay zavatra zay ka ny amoa zany tolo-kevitra foana no natolotro hoe raha ohatra ny malagasy zany nijery hoe ivoahana amin'ity firenena ty dia tsy tokony tsaingotsaingoana zany zay mety hoe teny diso tsy mba kilemana hoe teny latsaka zay alefa ny filoha-pirenena fa amiko amin'ny toerana misy azy zany dia tendance normale ny azy hoe anao an'izao fa le feuille de route sy ny lalam-panorenana ve mamela azy anao an'izay zavatra zay raha ny lalam-panorenana mako zao dia tena tsisy problème afaka manao an'izay izy fa le feuille de route milaza hoe affaire courante dia ahoana azahoan'ny filohan'ny tetezamita anatanteraka an'izay kanefany raha ohatra moa hoe mahita fomba ny fitondrany tetezamita anatanterana azy dia za tsy hitako izay maharatsy an'ireny zavatra nylazain'ny filohan'ny tetezamita ireny. Nisy anamariny omaly ihany koa nandritra ny kabariny hoe taona 2024 taona nisy fifidianana natsidiny kely mihitsy aza hoe amin'ny taona 2022 amin'ny fotoana fiambarabana efa filoha voafidy no andray fitenenana amin'ity toerana ity ranonambanany. Za zao vao asa teny amin'ny conférence internationale tamin'ny vaty nandritra nyreny le forum national conférence nationale sy ny sisa reny hoe anao feuille de route anomezana ny calendrier ny fifidianana nanomboka tamin'ny 2010 ny nakaty dia isan'ny nasaina foana zany ny tenako za zao njaka zany tena tsy nitsahatra nanome hoe raha anao fifidianana ntsika 2010 ty ary ny calendrier feuille de route raha manomboka volana me tsika dia tia ny élection to raha anao législative anao présidentielle dia zao dia nomeko daholo le toromarika tamin'ireny moa nisy an'le resaka hoe assemblée constituante aloha no atao fifidianana voalohany za zao ny tena ny contre an'izany hoe tsisy assemblée constituante fidina zany ho fa tendrena ny assemblée constituante amolavola lalam-panorenana dia ireo olona ireo no manomana ny anaovana ny référendum andaniana ny lalam-panorenana dia ina ny zavatra nitranga na raha le zavatra andresako ihany ny tanterana tateoriana satria lasa voatendrina nendry ihany fa tsy nanao fifidianana assemblée constituante raha ty tsika ho vita aingana ty fifidianana ty fifidianana filoha-pirenena ho ano ataovy aingana mba azotsika fakatoavana na misy trois mouvance na tsisy satria filoha-pirenena no naongana teo dia filoha-pirenena zany ny fifidianana tokony ho atao gaga ianao nandritry ny 2010-2011 fa hoe atombohetra any amin'ny base indray fokotany commune nefa lazaina hoe maika vitaina le tetezamita dia mihain'le hevitra avoakan'ny olona ianao zany fokotany sy commune sy législative anao atao aloha amiko zany tsy maika amita an'le fifidianana dia ny teny foana ataovy le fifidianana ataovy le fifidianana za zao tsy nitsatra nanome toromarika tamin'izany dia tamin'ny 2011 iny ny filoha Andry Rajoelina nilaza hoe
fitaina am'ty 2011 ty ny tetezamita ny filohan'ny rajoelona dia ny tena tamin'izay raha tadiditsika tsara hoe alohan'ny anaovana sonity fay de route ty ary zany ho a satria mbola parafy io natao io diny io tsara ty fay de route ty fa raha ty fay de route ty no sony avitsika tsy misy fifidianana am'ty 2011 ty a dia tsy ho tateraka indray ny teny filohan'ny rajoelona hoe tao mpifidianana ka tsy maintsy fitaina am'ty ny fifidianana zany vita sonia moa le fay de route rahantsika malala io tokoa fa tsy nisy tamin'ny 2011 zany anao fifidianana am'ty 2012 ty ny filohan'ny tetezamita za dia mampirisika ary makasitraka ny anatanterahana zany araky ny hevitra ohatramin'izay satria ny olona rehetra samy miara-manaiky hoe fifidianana manany ty olana ity efa io ary zany ny mpitondra ny tetezamita efa nanao ny nampidirina daholo zany na dia ny olona tsy niarahana ny asa hatramin'izay satria no heverina hoe raha hitondra ny tetezamita ka tsy misy an'reto 3 mouvance reto vita ny fifidianana tsy vita tsy nety zany voatery ny fitondrana tetezamita zany jaka tsy maintsy napiditra ny 3 mouvance efa nilavina teo aloha zany iara-iasa dia tafiditra ary izy ireo atao ny fifidianana amin'izao ka raha atao ry ny fifidianana dia andao arytsika manome toko-kevitra indray a zany ty a hoe hijery ny calendrier tokony anaovana azy janvier 2013 izy ny filohan'ny rajoelona mipetraka ny filoham-pirenena vaovao zany dia andao arytsika anao calendrier na fifidianana raha zay ny raisina période de pluie ary ny décembre miverina zany tsika makaty période de pluie zany a tsy azo anaovana fifidianana araky ny code électoral raha tsy hoe hovana indray ny code électoral am'ty ka hoe raha misy hoe cas spécial na hoe urgence dia atao amin'ny période de pluie indray fa hatramin'izao anatin'ny code électoral tsy misy an'izay ka raha tsisy fifidianana atao amin'ny période de pluie zany a dia décembre verinatsika décembre ka hatramin'ny novembre zany a dia efa tsisy fifidianana ny fifidianana zany raha ohatra ka misy deuxième tour dia tsy maintsy octobre zany no farafatariny vita ny deuxième tour dia ray volana alohan'ny octobre zany raha misy deuxième tour ny résultat ny premier tour septembre zany ny résultat ny premier tour dia ny convocation ny électeur zany raha araky ny lampifidianana 90 jours ka raha ohatra zany ka septembre ny premier tour mivoaka ny valiny zay mivoaka ny valin'ny premier tour dia manisa telo volana miverina indray zany tsika ho septembre ray juillet o roa juin juillet telo zany hoe mois de juin zany a mivoaka ny convocation ny électeur anaovana fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana septembre mois de juin zao a mivoaka zay dia raha raisina indray zany ny feuille de route zay milaza hoe mametra-pialanana 2 volana ao alohan'ny fifidianana raha filoham-pirenena na filoham-panjakana ny rotsaka dikan'izay zany a mois de juillet zany azafady mois de juin ny convocation ny électeur dia 30 jours orinan'izay zany ny 2 mois zany hoe mois de juillet zany ny 2 mois alohan'ny premier tour septembre tsy maintsy mametra-pialana zany ny filohan'ny rajoelona mois de juillet mois de juillet am'ty zany raha ohatra izy ilatsaka ho filoham-pirenena ho fidina mois de juillet zany milatsaka raha ohatra ka fifidianana filoham-pirenena no atao fa raha ohatra moa mbola raha ohatra député no atao voalohany indrindra indray zany législatif dia tsy afaka anao élection indray nohatra zany amin'ny 2013 ihany dia ho avy amin'le nresako ihany lizy hoe ny 2013 ty vao misy élection raha ohatra ka tsy mitandrina fa za zany manome torohevitra hoe raha tiana atao amin'ny 2012 ty zany vita ny élection vita ny tetezamita élection présidentielle tsy maintsy atao maika satria maika amitan'izy ity fa efa ela tokoa zay samy miara-manaiky na ny fidorany tetezamita na ny vahoaka na ny mpanohatra hoe efa ela zay dikan'izay zany mois de juin zany tsy maintsy manomboka ny convocation ny électeur zay anao fifidianana amin'ny volana o premier tour zany dia raha misy deuxième tour a dia octobre zany tsy maintsy mivoaka zay dikan'izay farafatarana zany mois de juillet ny filohan'ny rajoelona mametra tsy maintsy mametra am-pialana raha irotsaka zany dia eo no mbola mametraka fanontaniana hoe ahoana moa zany no ahafahan'ny filohan'ny rajoelana tanteraka n'le programmany a nefa izy zany mois de juillet tsy maintsy mametra am-pialana ary io nefa nyteneny tamin'le feuille de route dinio tsara ho raha nosonian'io satria raha ohatra ka vita le feuille de route zao fa vita tsy maintsy ametra am-pialana ary filohan'ny rajoelona mois de juillet satria izy raha ilatsaka filoham-pirenena raha tsy ilatsaka moa izy zany dia fa tsisy ny olana fa dia miandry fahavitan'ny filoham-pirenena izy a zay izy vao hipetrahan'ny filoham-pirenena vao zay vao miala ahoana no ahafahany manatanteraka n'le programmany zany atao anatin'ny
fotoana enimbolana zany satria tsy maintsy ametra-pilana izy raha ilatsaka zany zany tokony mijerevana akaiky dinyzao koa zany rehetrarehetra zany hoe ahoana ny fomba hijerevana an'izay ia tapitra sady ny fotoanantsika paster inona no afatra farany ary zany sy amin'ny mpijery atsika ny ahy zany ny afatra farany apetrako zany aloha voalohany indrindra raisiko aloha zany hoe eo amin'ny lafiny ny antoko gideona zay natsangana zany avako tsara zany lizy hoe ny fiangonana tsy azo avadika antoko politika ny olona amin'ny fiangonana tsy azo terena tsy maintsy vadika tsy maintsy anao politika noho zany nanangana le antoko zany izahay mba hisarahany fiangonana sy ny antoko politika zany ny antoko gideona fandresena ny fantrana io zany dia nitanjona an'izy io dia ty hoe iady amin'ny fantrana sy ny kolikoly mampijaly vahoaka betsaka ary mampatonga na dia ny mpamatsy vola tsy hiditra eto amintsika ary misalasala dia ny ohatra raisiko mivanta ny eo amin'ny fitsarana ny fitsarana misy eto amintsika tena raharaha be tena mampijaly vahoaka mampahory vahoaka faharoa domaine raharaha resaka tany raharaha be koa io ny any amin'ny impo ny firenetsika tsy tafavoaka hatramin'izao io dia sady tsy mandohetra no tsy mandony vola tokony alohany amin'ny fanjakana daholo na ny vahoaka tsotra na ny mpandraraha na inona dia kely ny vola miditra amin'ny kitapom-bola vita ny aferafera sy ny rosirosy daholo ny any amin'ny doanina ny any amin'ny fampianarana indrindraindrindra ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia zao ady amin'izany no atao ka zay malagasy rehetrarehetra vonona ifanometanana amin'izany tsy ndriko tsara eo ambany fitariany ny herin'andriamanitra fa tsy ny fahendrenana ny fahalalanao dia misokatra eo antoko zany ho an'izay rehetra hiditra ao anatiny zany ho an'izay rehetrarehetra mahatsapa ny fangirifirina sy ny fahantrano ty firenena malagasy ity dia fanometanana eo ny gideona fandresena dia tsy manam-pahavalo na ny trois mouvance na ny fitondram-panjakana na ny mpandala ny fomban-drazana satria hoe antoko kristianina izy io na ny islamo fa malagasy ray ihany itsika dia tokony ifanometanana amin'io ady izay goavana be atrehntsika io manaraka an'izany eo amin'ny fitondram-panjakana zay misy amin'izao fotoana zao zany averiko izahay re tsy anangana toko politika ka vohitsangana dia andeha ametraka ny toerana misy anao hoe zay mpanohitra ny fitondrana raha ohatra zay ka mpanohitra ny fitondrana amin'ny fihetsiketsehana ataon'ny mpanohatra zay hidina amin'ny kianjan'ny demokrasia io za mihitsy angamba ny mety hiteny amin'ny filohan'le antoko hoe manaova déclaration tsika fa hiaraka amin'io ka noho izany izahay dia centrisme hatramin'izao ivavaka ao amin'ny firenena kanefany tsy manilika ny mpanohitra na manilika ny fitondrana na hanohatra an'izany fa malagasy ray daholo io amin'ny mapasterana koa zaho ny malagasy rehetra fa tsy ho an'ny apocalypse rery tsy ho an'ny antoko fa ny malagasy rehetra dia apetrako tsara zany zay izahay vonona ifanometanana ary mandray koa zay vonona ifanometanana ny hoe amin'ny ady amin'ny ty fantrana sy kolokolo ity efa manana ny projet koa ny antoko zany projet de société izay ivoana amin'ity fantrana ty zavatra efa nasehoan'andriamanitra na ny amin'ny ivoana amin'ity fantrana ty dia hoe ny anampiana malagasy hoe ahoana ny fomba atao mba tsy andovola ny malagasy rehetra raha marary mba tsy andovola malagasy rehetra amin'ny fianarana mba hanana trano hipetrahana avokoa ny malagasy rehetra mba ananasy ny malagasy rehetra anafoana nyity resaka kolikoly eto Madagasikara ity eo ambany fitarian'ny herin'andriamanitra efa nasehoan'andriamanitra na daholo ny fomba ivoahana amin'izany kanefany za tsy rehere hoe mavita tena amin'izany satria za tsy manana fahaizana rehetrarehetra manao an'izany fa andriamanitra ny anome an'izay fomba rehetra tongavana an'izany ka izahay re tsy andeha hitsangana ho fahavalon'izaniza fa aleo tena manam-pahavalo toy izay ianao no hanangana ny tenanao fahavalo hanana fahavalo atsanganao zany fa tsy maninona raha ohatra tsy mitovy le fijery ka tsy mitovy tsy mitovy amin'izay ianao hoe tsy mety amintsika ny hoe mpitondra fivavahana indray nitondra ny firenena ty zay mampirisika mponao politika ihany ary zany no ataovy mipetraka eo na hoe olona mpandala ny fomban-drazana na mpanompo sampy indray no ataovy mipetraka eo fa za mipetraka eo zay fa nisy ny teny mako zany jaka tamin'ny radio rahavavy anankiray teto nisy olona nao fanambarana ohatra zao hoe tandrematsika ozizy amin'ity pasteur mahiolona ity fa zay lazain'le ranga io tohatra ny mitateraka fa raha io tonga eo ho foana daholo ny fihinanatsika satria amin'ny mampivavaka an'ireo reo tsy anaiky anaovanao kolikoly
tsy ndraiky anao anaovanao afery nagaga za dia niteneny mihitsy hoe miantso antsika rehetrarehetra zay mpiasa na any amin'ny tribunal na any amin'ny domaine na any amin'ny douane sy ny sisa mba anao zay fomba nakanana an'io fa ho tapaka ny finanantsika fa tamin'ny fidorana deuxième république troisième république izao quatrième zao nandeha tsara ny bizina rehetrarehetra fa raha mpitondra fivavahana an'io ho tapaka kapoka itsika zay mpanao afera sy mahita tombony amin'izany andoha hitsangana no ohatra mba tsy mpitondra fivavahana io fa mpanao politika no averinao farafaratsy ka zandray zany io safidiny ny malagasy roatra zay ny mety amin'ny malagasy hoe zay tsy mila olon'andriamanitra tsy mila mpitondra fivavahana eo fa anao mpanao politika sy mpandala ny fomban-drazana natao hoe mpanomposampy no aloha dia atahoana moa fa zay ny safidin'ny malagasy dia manaiky tsika zany fa zay tsy anery hoe tsy maintsy ny apokalypsy mpitondra fivavahana no atao mitondra ny fanjakana zany fa an'andriamanitra zany safidy koa ny an'ny vahoaka sorana paster nitondra zay fanazavana izay sorana ihany koa itsika tany tokantrano izay naharitra hatramin'ny farana izao fandarana l'émission spéciale voalohany tamin'ity taona 2024 izao ampazahivina moa isika fa ny paster Mayol filohan'ny fiangonana apokalypsy sy filoha amboninahitra mpamorona ny antoko GFFM no vahintsika voalohany tamin'ity taona ity dia izay ihany koa nentina mametraka veloma amintsika any tokantrano ary mame fotoana ho an'ny manaraka indray veloma toko